mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity talata ity ary ety am-piandohana dia mirary ny soanao mandrakariva mba hitombo ara-panahy, hitombo fanandramana miaraka amin'ny Kristy ary atsapa mandrakariva ny alehibe ny famindram-pony isika. Loha indirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra mbola velom-pisaranao izay tratra izao fotoana izao indray. Misaotra Tompo fa mbola tianay mandrakariva ianao. Misaotra ny fanahinao masina ihany koa izay mitaonanay mandrakariva hianatra ny teninao. Aoka tsy ho latsa-danja aminay izany fa ianao mihitsy koa ny tahaka ny fiainanay, anovo izany, anavao izany mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mba andovana ny fiainana mandrakizay. Mba andovana ny fiainana mandrakizay. Izao ny voasoratra amin'ny Lioka 10:17 sy ny 18 manao hoe ary izy namaly ka nanao hoe tiavan'i Jehovan-Andriamanitra ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiava namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao ataovy izany dia ho velona ianao. Amen. Nametraka fanontaniana manko ilay mpahilalana ary izy ihany namaly an'izany, laza hoe tiavany Jehovan-Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ary tiava namanao tahaka ny tenanao. Ino navalin'i Jesosy anazy hoy izy hoe marina ny navalinao. Dia nitohizan'i Jesosy tamin'ny fandrisihana anazy izany hanao asa mifandraika amin'izany valiteniny izany. Dia hoy izy hoe ataovy izany mba ho velona ianao. Sarotra loatra ny fanomezana ny valiteny marina mikasika ny fampianarana sy ny finoana ho an'ny ankamaroan'ny mpino, ny fampiarana ny zavatra fantany fa marina sy ny fanarahana ny zavatra inoany kosa no fiaikana ho azy. Olona maro be izay mahalala zavatra maro, ampy havonjy azy no very noho ny tsy fankatoavany ny zavatra fantany. Izany no mahazava-dehibe tokoa an'izao loha hevitra resantsika izao. Tsy ampy izany ny fanarahana fotsiny momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny namana, fa tsy maintsy ampiarintsika izany. Raha tian'Andriamanitra manko isika dia hamaky ny teniny, hivavaka, hitandrina ny didiny ary indrindra hankatao ny feony amin'ny fontsika rehetra. Raha milaza ny olona anankiray fa tia ny hafa kanefa tsy mihevitra ny hafa izy ao am-piangonana na koa minitsy mahalala ny fahasarana ny hafa nefa afaka manampy azy, moa mahasoa izany ny finoany, fomba fiainana ny fivavahana kristianina fa tsy hoe fitambarambarana finoana fotsiny ihany. Raha misy ozy izy raha lahy na anabavy tsy manan-kitafo sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroma mivokisa kanefa tsy omenareo azy tsinona, tsy onenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany, inona moa ny soa azo amin'izany, voasoratra ao amin'ny Jakoby izany. Izany hoe ny fiainantsika iray manontolo ny ahafantarantsika ny ten'Andriamanitra dia tokony hampiaritsika. Laza isika fa Andriamanitra fitiavana, tokony hampiaritsika. Tiavana namanao sy ny tenanao dia tokony ho tia ny manomboka amin'ny olona fantatsika, indrindra ny mpiray fiangonana amintsika, ny akaiky antsika indrindra izany fitiavana izany. Ary mba ahafahantsika mandrisika ny hafa eo amin'ny Kristy ihany koa dia aoka isika mihitsy no hampiatro izany. Isika no ho voalohany ho eo amin'ny Kristy, ho hita ny hafa ho eo amin'ny Kristy. Dia aoka izany teny izany ho aminao mba hahatonga hery sy ahafahana manitsy mandrakariva mba hanana fomba fiainana hamendrika ny filazantsara isika. Amen. Reny malala tsara indrindra mbola misaotra anao indray amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay mananatra anay mandrakariva mba ahafahanay mampiatra ny sitraponao.
tsy vitanay araky ny hery ny eritreritra sy ny tenanay zany. Betsaka ny fakapanahy, betsaka ny herin'ny ratsy izahay ihany koa tsy olona tonga lafatra mangataka ny fanampiana amin'ny fahafenoan'izay. Ampianaro ahenetsy tena, ampianaro anam-pitiavana. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.